Ambonina ao aminareo hatrany ry afako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo raha amin'ny farina tahaka an'izao ny herinandro. Tonga ny sabotsy izay mananay koa ny hiaona aminao amin'ny fampipovavahana rapitso. Noho izany dia apetraka hatrany manontolo eo am-peratananao ny atsipiriam-piainanay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany rehefa sabotsy toy izao tsika dia mahatsiaro ry havana ny fiomanana amin'ny lafiny maha olona rehetra satria izany no tena zava-dehibe. Hiaona amin'ilay mpanjakan'ny mpanjaka isika, hiaona amin'ilay Andriamanitra be voninahitra isika. Noho izany dia mila miomana, am-po, an-tsaina, amam-panahy, ara-batana mihitsy koa ary indrindra moa izay rehetra atolotrika ny Tompo, na ny feo, ny rakitra izay fanomezana samihafa ometsika ny Tompo zany mila homanina daholo ary izay le mitondra mankany amin'ny antsoina hoe fahamasinana ry havana. Miavaka ary ny lady rapitso satria Pasika ny andro ary ny Pasika dia ahatsiarovantsika ny nandresen'i Jesoa ny fahafatesana dia ny nitsanganany tamin'ny maty izany. Koa andeha ho vakiantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesoa ny andiny tsotra masina tianay mba ho ifampizarana ny amin'izany. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Amen. Ao amin'ny Korinthianina 2:5-10 no misy an'izany andiny tsotra masina izany. Hitantsika eto arak'izany ry havana fa ny kristianina nandray ho an'ny tenany ny asa-pamonjena nataon'i Jesoa. Io izany dia ilay izy maty, nijaly, maty, nitsangana tamin'ny maty ary resy lahatra fa ho fanavotana ho azy no antony nijaliany sy nahafatesan'ny Tompo dia izao. Ho an'ny mpino nandray an'izany ho an'ny tenany dia tsy ny sitrapony sy ny tombontsoa ho an'ny tenany intsony no antony hahavelomany fa ny fitiavan'i Kristy. Ary izany fitiavan'i Kristy izany no manosika azy ho tia sy hanompo an'i Jesoa ary hijery ny mahasoa ny hafa, indrindra fa ireo izay mila vonjy. Noho ny famonjena azo avy amin'ny Kristy ary ry havako dia tsy mitodika ho amin'ny tenany, ho amin'ny fahafahampon'ny tenany intsony ny mpino fa mitodika kosa ho amin'ny fanahy ny fanompoana an'i Jesoa sy ny fijerena ny mahasoa ny hafa. Izany ny hafatra tianay ampitaina ho anao ao anatin'izao Pasika izao. Noho izany dia mirary izay mba ho fiainam-baovao ny entin'ny Pasika ho anao ihany koa tahaka an'ilay loko fotsy, loko litorjika iainantsika indray manomboka izao. Mirary koa izay ilay fandresen'i Jesoa ny fahafatesana dia mba ho fandresenao koa amin'izay mety ho asany devoly sy zavatsarotra samihafa sedrenao amin'izao fiainana izao. Satria koa mantsy ny lohahevitra volana aprily iainantsika dia ny hoe mpandresy ny Tompo. Ry havana, mirary fety ny Pasika sambatra miaraka amin'i Jesoa ho anao ary izahay. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, engany ity Pasika 2024 ity dia tsy ho toy ny fahazarana fotsiny ny iainanay an'izany fa hitena hitondra fiainam-baovao ho an'ny fijerenay ny tombontsoa an'ny hafa, indrindra ny tombontsoa an'i Kristy izay vao ny tombontsoa anay. Dia ireny haingan-tany amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.